ahoana marina. Ampanantiny indray io amin'ny tombo avao. Rano tsy misy, na misy, dia manomboka amin'ny ray ora maraina no mandeha. Jiro tapakalava isan'andro, tsy misy fampafantarana mialoha. Asa tsy misy, vidim-piainana tsy mitsahatra mitombo, tsy fandriam-pahalemana manjaka. Andro atoandro be nanahary no itrangana fanafiana etsy kidnapping, alatra zazavarira, alatra voamaso, kolikoly avolenta, afera maloto, fitondrantena tsy mendrika, didiny besandry, famonjana izay manohitohina fitondrana, fampanantenana pokaty. Izany no niainana tamin'ity taona 2024 ity. Tsy misy tsy mikolay, fa mafy ny fiainana, ary tsy mitsahatra mitombo ny mahantra fadiran'ovana eto amin'ny firenena. Ny tanàna maloto, miteraka aretina maro samihafa, ny sandam-bola mitotongana, zara raha mahazo vary iray kapoka ny vola ariary. Tsy misy fitantanana mandeha amin'ny zelone, fa fitokonana vomba mahazo karama. Betsaka ny olona manana trosa amin'ny fanjakana, toy ireo orinasa mpikojakoja lalana. Fitantanana raha-panjakana, zara raha mandeha, fa atramin'ny karaman'ireo mpiasa-panjakana saika tsy voaloha. Tsy fahaiza mitantana, tsy fisina mangarahara, tsy fisiany ady amin'ny kolikoly. Izany no hita amin'ny fitondrana Rajoelina. Resaka ny betsaka, fa ny fanatanterahana zero. Dia hoy ny filoha Marc Ravalomanana hoe matoa zany tsy voaloha ny karama, dia tsisy vola. Eto nandoavana azy. Telo ihany tsy mahatonga amin'ny vola. Raha tsy fitantanana, gaboraraka, ary tsisy disipline na fitsipika fehezina fitantanam-bola. Tokony tsisy mihitsy zany raha ny karamam-panjakana zao. Indrindra amin'izao fahalantoana zao, lozy. Tena tsy mety. Ka raha miinsiste an'izay dia matoa maninona moa zany? Mety tsy mahazo vola avy any ivelany izy dia tsy mety manampy fa misy dikany tsy manampy hoe aitsio aloha ny fihetsikinareo any. Na koa misy tena gaboraraka ao dia mivoaka daholo, samy maka kely eo daholo izy dia lasa ny sasany. Nareo ve dia mety tena tsy mahazo vola, misy mahazo any ambadika any. Zay atao vatsena aloha, tsy maintsy misy mahazo any. Fa ny tsy mahazo aloha dia tsy mahazo. Dia le madinika any ny tena tsy mahazo. Marina mihitsy izay voalazana izay. Tsy vao androany no nitondra firenena i Rajoelina, fa efa 7 taona izao ny nitondrany. 4 taona tamin'izao fitondrany izao. Izany hoe nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao taona 2024 izao, ary 5 taona amin'ity taona 2024. Aza dino fa 5 taona no nitondrany tetezamita nanomboka ny taona 2024. Vahoaka nampahantraina, nabadoina, ambakaina, izany no fitondrany. Tahaka ireny tranga teny Analakely ireny. Rehefa avy niorakoraka ny olona, dia modina anao fihetsika mba ilazana fa mitsinjo vahoaka, dia nizarana vary ireo mpivarotra izay niorakoraka azy. Nasaina nio mpisinanao aleloia, fa ao andamosiny filoha indray. Tsy vitan'io, fa navela hivarotra hatramin'ny farany taona. Dia asa raha nao ahoana ny toy ny fa ny taona ity tsy maintsy ho tapitra, ary tsy maintsy ho tonga io volana janoary izay fotoana farany, nomena azy ireo hivarotra io. 7 taona nitondrany, nandroso ve ny fiainam-bahoaka, sangany aty Afrika ve i Madagasikara. Trophée champion isaky ny mihetsika no hitany any ivelany. Fa ny malagasy monina eto mametra panontaniana hoe fomba ahoana amin'ny fiainany tsirairay izao moa no nazahoany izany champion sy trophée izany. Fihetsika izay mandatsa ilay firenena izay efa mivarina kady ankehitriny izany, ary fihetsika mandatsa ny vahoaka malagasy. Champion amin'ny fanjarian-tsakafo, kanefa ny ankamaroan'ny malagasy matinoana. Raha oharina amin'ny marary dia Jérôme sisa no mitazona ilay fitondrany. Fa raha tena ny fiainam-bahoaka sy ny fitantanana firenena dia efa lentiky Madagasikara. Talentany raha teo ny mampanantena io, ka dia mbola betsaka no roboka amin'ny antsanga tsy amanorana izay lazainy. Na dia efa manahirana aza ny mahazo rano fisotro madio eo amin'ny fiainana andavanandro, na dia efa sarotra ny fahitana hanikohanina, ka tonga amin'ny fiteny hoe efa mihinana ny tsy fihinana. Tahaka ireo toerana maro misy kere toy ny any Betroka io. Ahina mafy, na ny tsy fihinana efa hoana amin'izao aza, ahina tsy ho hisy intsony. Izany hoe efa tsy ho hita intsony ny tsy fihinana izay lasa fihinana ankehitriny io atsoatsy, raha izao fomba fitantanana izao. Ny tena zava-doza ary tazana amin'ity fitondrana ity
dia inina ampadoina amin'ny alalan'ny fanapotena ny fanabeazana ny malagasy ampahantrainy mba ho mora ambakainy ka rehefa mitabataba dia tsy pazana fotsim-bary kely sy menaka kely tsy misy intsony ilay fotom-pisainana maneo fa tsy vitany androany ihany ny fiainana fa mandritra ny taona maro ka tsy vitany vary iray gony sy menaka iray litatra fa mila asa mila fitaovana enti-miasa ary mila tantsoroka avy amin'ny fanjakana mba hisy vokatra miakatra mahavita taona ekena fa eo ny tsy fahaizan'inga filoam-pirenena ny sehitry ny fambolena sy ny fiompiana porofon'izany ny omby vositra akana-taranaka vary ro taona vao miakatra tsy mbola nisy filoam-pirenena tao anatin'ny 90 taona na aten'izany raha tsy Rajoelina io na ny ministry ny fambolena aza ave mba ho fantatry ireo tantsaha ireo ny anarany lozika izany satria tsy hainy mpitondra ary tsy laharam-pahamehana ho an'izao fitondrana Rajoelina izao ny 5 isanjato ny vahoaka malagasy izay tantsaha ary tena fototra tokony haingany eto ekarena eto amintsika raha mpitondra tena nitsinjo vahoaka tsy iandro tsiotsioka toy ireny teny analakely ireny vao hijery ny fahorim-bahoaka ndao ampatsahivina kely aloha ny fampanantenana izay nataon'io filoam-pirenena io tamin'ny taom-baovao 2024 ity izany hoe ny fiandohany ity taona ity miakaka atomboka amin'ity taona ho avy ity ihany koa ny fanamboarana ny tanamasoandro etsy Ameritsatosika ny voie rapide izay miainga etsy amin'ny kanja Makiandotapenaka makeny amin'ny tanàna vaovao ary ny flyover izay anamaivana ny famovoizana eny Anosy-Be, Anosy-Zato, Ampitatafika, Itosy. Makasika ny fanamboaran-dalana dia tsy misy adino ireo distrika rehetra manerana ny Madagasikara izay mandrafitra ireo faritra 20. Ho tanterahana ary ho atombotsika ny asa lehibe ampifandray ny morontsiraka antsinanana iray manontolo izay miainga eo Mananjary ka hatrany Maroantsitra ka ometsika ny anarana hoe route du soleil na lalan'ny masoandro mba hiadina amin'ny kolikoly sy ireo mpiasam-panjakana tsy miasa nefa mandray karama ireo olona tsy mpiasam-panjakana nefa voasoratra ireo mahazo vatsom-pianarana nefa tsy mpianatra dia nametraka ny digitalisation isika ny tanjona amin'izany dia mba hisiny ny lisitra madio ary tsy ahatara intsony ny fandoavana ny vatsom-pianarana ny fisotrondronono ary ny karama ho an'ireo tena tokony hisitraka an'izany ny arantsika na eny tsara angamba izy teo firy no tanteraka ankehitriny fa ho tapitra 10 taona 2024 santiona ny nomena teo iny fa manginy ilay bus be ho tonga mialohan'ny faran'ity taona ity ary ny tena loza dia ny filazany fa ampidina ny vidim-piainana ao anatin'ny 3 andro ilay TGV moa letika angamba ny sambo fa efatra amin'ny tetezamita no lazainy fa efa teny ambony sambo izany ho tapitra ihany 10 taona 2024 tsy tonga ihany ilay sambo fa alavirana toy ny ahoana dia ilaza fampanantenana vaovao indray io amin'ny taom-baovao mba anambatambazana vahoaka sy ilazana fa miasa izy ho an'ny vahoaka angadiny raha teo io misoratena ohatrany voatango io kanefa na ny solombavam-bahoaka manohana azy aza sa ny laza tao anatin'ilay motion de censure iny fa tsy vita ny velorany filoam-pirenena tsy nisy aza vita fa ny teo aloha no taingenany dia hovaina ny plaky milaza izany izay trano lokoina orange rehetra ity lazaina fa manara-penitra kanefa 3 volana dia mirodana dia mbola ino ny angano sy ny nofinofy tsy tanteraka io mpitondra io foana ve dia mirary fety sambatra ho an'ny malagasy rehetra ahoana mariny